Isan'ny fepetratakina amin'ny fahapitanterana ara-tsakafo ny fahasalaman'ny biby fiompy. Lesika eo amin'ny famokarana nefa ny tsy fitovian'ny fiofanana azon'ireo mpitsabo biby eran'ny Madagasikara. Nanatanteraka Atrikasa ho fanavaozana ny lafim-panofanana araka izany ny teo anivon'ny fohy bendrarà misahana ny fahasalaman'ny biby fiompy na DSV ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ny 12 sy 14 marsa 2020 sy 2020. Ty Atrikasa ty zany dia Atrikasa atao mandritra ny roa andro izay atao efa tsirabe mba ahafahana manao tombanezaka ny référentiel mahakasika ny fiompy manampy amin'ny asa vétérinaire na ny MMAV dia efa nisy référentiel izay efa natao izy io nanomboka tamin'ny 2018 fa tombanezaka natao zany mise à jour mba ho applicable izy sady appliqué opérationnel izy amin'izay fotoan'izay. Dia raha tsika malala fa manana olana ny fiompy izay tsy fisiany ireo mpikolokolo ny fiompiany eny ifotony. Izy zany indrindra no nampiasain'ity Atrikasa ity mba hisiny le service de proximité eo amin'ireo fokontany izay miara-miasa akaiky amin'ireo vétérinaire sanitaire eny an-toerana. Tamin'ny taona 2020 sy 2020 no novolavolaina ny lafim-panofanana na référentiel ary ny taona 2020 sy 2020 no nanomboka nampiarina tamin'ny faritra 12 eto Madagasikara. Tahorin'ny tombana voalohany natao dia hita taratra fa tokony asy-fanatsarana ilay lafim-panofanana mba ho mora kokoa ny fampiarana sy fampitana azy eny anivon'ireo mpiompy manampy amin'ny asa vétérinaire na MMAV isam-paritra. Izay nitandrona moa anatin'izany dia ny azahoana vokatra sy fahasalamana tanteraka, fahasalamana tsara ho amin'ny biby fiompy isan-karazany eny ambanivohitra. Raha fitinina moa zany dia manampy tanteraka ny asan'ny vétérinaire ireo MMAV izay ho atsangana isaky ny fokontany. Miisa 970 ireo vétérinaire eran'ny Madagasikara ankehitriny raha 500 no tokony hananana hoy ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fiompiana.